fifidianana solombavam-bahoaka maro ireo endrika tsy fanaran-dalàna efa nalefany amin'ny seni ony avy amin'ny firaisamoam-pirenena safidy tsy hatry ny fizahantany sy ny tontolo iainana potehany fitantanana gabraraka ireo ariam-pirenena firaisan-kina moramanga tsy lefitry intsony izahay raha mbola angalaranareo Zoma fafolo ny volana May taona 2024 miarabana tonga soa ato anatin'ny fampahalalam-baovao ny MBS ary manasana ho ampanajana tompoko lahy sy tompoko vavy hiaraka aminay hatramin'ny farany. Eo amin'ny vaovao mahakasika ny fifidianana sy ny fampielezan-kevitra avy hatrany no niboatsika ny fampahalalam-baovao. Nampahafantarina tamin'ny fomba ofisialy androany ny kandida ny firaisan-kina ho an'ny distrikany Moramanga any an-toerana nanatrika izay mora flo mpiara-mitantana ny vovonana firaisan-kina dia ny ahitana ny filoha Marc Ravalomanana na Rivo Rakotovao ary Parena Augusta. Hotaterina amintsika eto ihany izay vaovao izay rehefa tonga mony sary fa eo amin'izay vaovao mahakasika ny fifidianana izay hatrany dia nampatsiahy ireo lalàna tokony arahana sy ny zavatra tsy azo atao mandritra izao fanapakevitra izao ny avy eo anivon'ny fitsarana avo momba ny lalam-pandrenana. Tsy azo atao ohatra ny mitokana fototra-afitrasa toy izay ihany koa ny fampiasana ny fitaovam-panjakana mandritra ny fampielezan-kevitra. Mampigadra 5 hatramin'ny 10 taona an-tranomaizina kosa ny fanaovana fanararaotam-pahefana entina hanovana ny safidy-bahoaka miampy lamandy 2 tapitrisa ariary ka hatramin'ny 220 tapitrisa ariary izany. Malalaka kosa ny fanaovana fivoriana sy atsika mifandraika amin'ny fampielezan-kevitra eny Akalamanjana ialoavana fampahafantarana ny soratra mialoha any amin'ny tompona ndraiky mpanjakana voakasika izany. Tokony hanaja ny fitoviana sy ny fahafahan'ny kandida na ny mpanohana azy miditra amin'ny haino amanjery-mpanjakana. Milana mafy ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana fa ny tsy fanajana ireo lalàna mifehy ny fifidianana sy ny fampielezan-kevitra dia mety afara amin'ny fanalana andarana ny kandida iray ary koa ny fanafana amin'ny ampahany na manontolo ny vato azy ny taon'ny birao fanadatsaham-bato izay ataon'ny HCC. Ekina ny fisian'ny fifidianana madio sy mangarara tsy fiandanisa mpanjara-panjakana sy ny mpiasa-panjakana mandritra ny fotoana ny fampielezan-kevitra araka ny voafaritra ao amin'ny 1 ka hatramin'ny 7 amin'ny lalàna Fehizoro laharana 7 tsipika 8 tamin'ny 1 May taona 2024. Fa mahaiza mifidy izay olona omena fahefana sy hitondra ny feonao ony avy amin'ny firaisamoam-pirenena safidy androany raha nitondra ny fanentanana ho an'ny vahoaka malagasy izay hiatrika ny fifidianana solombavam-bahoaka ny 7 May ho avy izao. Commune 423 no hanaovany safidy fanaraha-maso fanentanana amin'izao fampielezan-kevitra izao ka maro ny endrika tsy fanarahan-dalàna hita sy efa nanaovan'izy ireo fitarainana eny anivon'ny seni. Isan'ireny tsy fanarahan-dalàna ireny ohatra ny fametana afisy amina birao pokotany fa eo ihany koa ny mpikambana amin'ny voameram-pifidianana kanefa manana roa-pihavanana amin'ny kandida sy ny maro hafa. Dia ho aratsika ny fanadihadiana ataony Nzavandremahefa sy mbola avatsara mahakasika izay vaovao izay. Marobe ho ny firaisamoam-pirenena safidy ireo endrika tsy fanarahan-dalàna hita sy reta alohany nanombohany ny fampielezan-kevitra solombavam-bahoaka ka efa nanaovan'izy ireo tatitra tany amin'ny voameramaliho tena misahana ny fifidianana. Anisan'ny tsy fanarahan-dalàna voateny tamin'izay ohatra zany ny fametrahana afisy any amin'ny birao pokotany izay voararan'ny lalàna satria anatin'ny antsoina hoe birao-mpanjakana zany ny birao pokotany noho izany tsy azo ny atoko iza na iza ametahana afisy. Ohatra fotsiny izay efa nisany koa nampitaina MCN reny le hoe lehibena commission électorale au niveau district misy roa-pihavanana amina kandida misy araka an'izany no efa nitondrany zareo fanoloana misy indray no mbola tenen'ny zareo mbola anatin'ny fandiniana n'iny zareo. Anisany napetrahanay ino misy ty fanairana koa izay koa tato amin'ny safidy le resaka le hoe dirikap ohatra le tany amin'ny ambady finandrahana efa hitanay daholo reny dia misy ny tonga dia ahafahanay le tenenay teo hoe miresaka avetrany amin'ny tompona andraikitra ny anivon'ny seni izany izay mahakasika an'izay. Amin'izao fampielezan-kevitra izao akominina miisa 423 no hanaovany safidy fanaraha-maso ary fanentanana ny olona handatsy abato amin'ny fifidianana. Manana anjara andraikitra amin'izany fanentanana ny olom-pirenena izany ihany koa ireo antoko politika fa indrindra manana zo hitoroka sy ametraka fitoriana raha toa ka mahita endrika tsy fanarahan-dalàna ao anatin'izao fifidianana izao.
anjaran'ny olom-pirenena kosa ny maneho ny safidiny rehefa tonga ny fotoana fandatsaham-bato ny fanazavany. Nay zany fanetanana la hoe fanaovana ny safidy voahevitra satria ireo solombavambahoaka ireo no solotenantsika zany hanara-maso ny asan'ny gouvernement zany hoe anao dondatabatra raha ilaina raha sanatrika misy tsy mety ireo solombavambahoaka ireo no hifidy ireo lalàna rehetra manontolo tsy akanavaka na lalàna makasika n'inona io na lalàna makasika n'inona ireo zany no manana an'izay nomentsika an'izay fahefana zay miara-mahita tsika io fa mandadilady eny amintsika daholo reo mpilatsaka hovidiana de fataro zay fahefana eo ampelantanantsika izay de fidio ny olona omenao an'izay le hoe fahefana zay satria tsika ny mpanome fahefana andreo de azadintsika zay. Ny 15 ny volana May ho avy izao no hifarana tanteraka ny fanavozana isan-taona ny lisitra mifidy raha ny fanazavana. Ao arian'io daty io no izany vao hivoaka ny lisitra ireo birao fandatsahambato manirana ny distrika ka nintanana sady ny olom-pirenena hanaraka akaiky ny vaovao sy ny toromarika rehetra avy amin'ny tompony andraikitra ho ny safidy. Fa mbola tsy misy kara-pifidianana tonga ao amin'ny fokontany Atanjona ao amin'ny distrikana Tsimondrano 20 andro mialohan'ny andatsaham-bato amin'ny fifidianana solombavambahoaka. Tsy ampy sasaka ihany koa ny kara-pifidianana nampiasaina tamin'ny fifidianana filoham-pirenena farany teo ka anjaran'ny fokontany ny fanentanana ny olona hisoratra anarana azona mandray anjara amin'ny fifidianana rehetra na tsy misy azy izay kara-pifidianana izay. Ny tombe ihany koa ary navitrika ny firenena ny hisoratra anarana tamin'ity fifidianana solombavambahoaka ity araka ny fanazavana nomeny tompona andraikitra avy eo anivon'ny fokontany Atanjona. Fanadihadiana Tony Ando Miaratina sy Andry Sakotomalala. Tapa-bolana mialohan'ny fifidianana matetika no tonga eny amin'ny fokontany kara-pifidianana ahafahan'ny olom-pirenena mandray anjara amin'ny latsabato. Misy ireo fokontany efa manomboka amin'izary zany, misy kosa nefa ireo mbola tsy manomboka asa. Ho an'ny fokontany Atanjona amin'ny distrikana Tsimondrano, mbola tsy tonga ny kara-pifidianana. Fanentanana no ataon'ny tompon'andraikitry ny fokontany hijerena ny anarana ao anaty lisitra azoan'ireo olom-pirenena mandray anjara amin'ny fifidianana na tsy misy aza ny kara-pifidianana. Ny tombobe ihany koa ary navitrika ny olom-pirenena ao amin'ity fokontany ity tamin'ny fisoratana anarana ka andeha hifidy. Ny ety amin'ny fokontany zao le kara-pifidianana tsy dia ampy le teo fa entananay fotsiny ny olona hoe rehefa ao anatin'ny lisitry ny mpifidy izy de afaka mifidy amin'ny kara-panondro. Jery lisitra izy zany de afaka mifidy izy amin'ny kara-panondro. Le tamin'le fifidianana filoham-pirenena teo ihany. Izany hoe le olona voaniditra vaovao zay zany zao mbola tsy manana karatra sa? Mbola tsy manana karatra. Mbola tsy manana fa tsy fantatra fotsiny hoe mbola isy kara-pifidianana ivoaka ve mbola tsisy fampahafantarana mbola tsisy. Raha nanoratra anarana vaovao zao ohatran'le teo tapa-bolana mialohan'ny fifidianana no tonga ny kara-pifidianana. Ny anay zao misy mitombo ray zany bureau de vote-nay izy anakenina ny bureau de vote-nay teo de lasa 7 izy amin'izao. Le fifidianana solombavambahoaka aloha betsaka izay no nampitomboan'le bureau de vote-nay teo. Betsaka ny soratra anarana mazoto izy tamin'le solombavambahoaka. Mazava fa nisina fanovana eto amin'ny firenena no tanjona amin'ny fifidianana solombavambahoaka hoy ny olom-pirenena izay efa tofoky ny fahantrana amin'izao fotoana izao. Mila olona vonina sy mahay ka hitondra ny feon'ny vahoaka ny olom-pirenena isy ny fampandrosoana miaingy ny fotony. Ny olona aloha zao amin'izao dia tena vonina sady faly hoe tonga ny fifidianana satria ny olona efa leo fantrana, leo ny tsy fisina, leo amin'ny problème lava, moko tsy ampy ny fahaizana ho an'ny tanora rehetrarehetra sy ny tsy fisina asa amin'izao fotoana izao. Ka manantena zahay fa andresy amin'ity fifidianana ity satria efa tena miandry an'izany tokoa zahay ary tena miandry fatratra mihitsy ny fanovana eo amin'ny fitantanana ny raharaham-panjakana. Olona mendrika vonina ny tondra sa vonina en'ny vahoaka malagasy, vonina en'ny fitaraina ny vahoaka malagasy zany dia vonina eo amin'ny fitantanana ny firenena. Tsisy mitatitra ny mampahory ny vahoaka malagasy, tsisy mitatitra dia izay mampisy ny fahasahiranana amin'izao fotoana izao. Efa nisoratra anarana dia efa manana kara-pifidianana. Mila manana fanovana zany ny olona rehetrarehetra entanina zany mba hifidy. Raha tsy haivina dia efa tonga dito Madagasikara avokoa ireo antota taratasy sy saripady ampiasaina amin'ny fifidianana solombavambahoaka toy ny bileta tokana, ny fitanana an-tsoratra ny fizotry ny latsabato, ny valopy tsy azo sokafana. Manomboka ny 10 May izao no anapariana ireo raha ny fampahafantarana nataon'ny CENI. Ampiasa QR code izy ireo azoana manara-maso ny fiparitana ireo fitaovana mpifidianana ireo.
Farapitsy kosa ny fotoana ifanomezan'ny vovonana firaisan-kina miaraka amin'ireo kandida atolotra ity vovonana ity ho an'ny distrikana Amparafaravola sy ny distrikana Ambatondrazaka. Ny kandida Fidèle Razarapiera sy Solofoer Rabekijana no natolotry ny vovonana ho fidina amin'ny fifidianana solombavambahoaka ho avy izao. Dia ho arahantsika ny fanazavana sy ny fanadihadiana mahakasika izay. Ny gado natao Ambatondrazaka ny ariva teo ireo filohana antoko politika mandrafitra ny vovonana firaisan-kina izay ahitana ny Parena Auguste, Rivo Rakotovao ary Alban Rakotoarso. Anohana ny kandida ny firaisan-kina amin'izao fampelezan-kevitra izao no antondian'izy ireo. Tsy mitsahatra manentana ny vahoaka androtra abato ho an'ny kandida firaisan-kina ihany koa izy ireo. Ny kandida Fidèle Razarapiera no atolotry ny vovonana firaisan-kina ho an'ny distrikana Ambatondrazaka ary ny kandida Solofoer Rabekijana ho an'ny distrikana Amparafaravola. Sady manenty ihany koa antsika sady hifidy azy ireo satria ireo no kandida ofisialy zany natolotry ny vovonana firaisan-kina misy loalisitra ao anatin'izany député Rabekijana moa zany Solofoer ao Amparafaravola ary député Fidèle Razarapiera eto amin'ny distrikana Ambatondrazaka. Tonga eto zay anatin'ny firaisan-kina fanasany reto zany rahalahy zanakanareo elona kely izy Ambatondrazaka dia Rabekijana ny Amparafaravola zay kandida namafisy ny firaisan-kina ary olona tsy zoviana aminareo dia fanentanana ny atao reo olona ngava satria betsaka ny zavatra horesahana tiany anay dia hoe toyntolona fanazavana zany maninona ny olo kandida amafisiny zany satria raha tamin'ny fotoanandro ireo ny manan'olotra azy zao zay rehetrarehetra mihitsy misy antony zany. Rampitso no fotoana ifanomezan'ny vovonana firaisan-kina miaraka amin'ny kandida natolotry n'ity vovonana ity amin'ireo vahoaka n'Antanambe, Amparafaravola ary Ambatondrazaka. Ny kandida avy amin'ny fanoherana no afaka hitondra fanovana eto amin'ny firenena ary hampisy fitoniana politika eto amin'ny firenena hoy ny mpanao politika Christian Taberge. Amin'ny fifidianana solombavambahoaka io no mila manapirofo ny vahoaka fa tsy mankasitraka intsony izao fitondrana manimba ny firenena izao ohatra ny fanazavany. Tsy vita ny vava nefa izany fa mila mijoro sy mirahina ny rehetra anohitra ny tsirariny sy ireo paikady maloto ataony ekipa ny fitondrana amin'izao. Zavandre Mahefa sy mbola avatsara no mitatitra izay vaovao izay. Kiondalana iray ahafahan'ny vahoaka malagasy manapirofo hafa tsy mila fitondrana vazaha taratasy nanjanaka kolaka ny malagasy ka efa nanimba ny firenena nandritra izay taona nitondrana izay io fifidianana solombavambahoaka io ho ny mpanao politika Tabera Christian. Kiondalana ity fifidianana ity salaka amin'ny deuxième tour zany sahala amin'ny deuxième tour izy ny teny malagasy ofisialy ka iconfirme hoe ekenareo ve ny fahalanian'ny olo vazaha io sa tsy ekenareo dikan'izany à tous les forces vives de la nation na ny hervelona rehetra manerana Madagasikara ka tsy manaiky ny fahalanian'le filovazaha zay nampijaly antsika tao anatin'ny 5 taona sy tao anatin'ny transition tamin'ny 2009 dia miaraka amin'ny kandida ny fanoherana dia ny voalohany indrindra amin'izany ny kandida avy aty amin'ny firaisan-kina. Miantso ny malagasy ijoro sy andrainy andraikitra tandrify azy ity mpanao politika ity. Tsy ho voareborebo ny fanomezana tsy mahavita taona ary mba tsy ho voavidin'ny vola ny latsabato izay ho atao amin'ny 2020 meo avy izao. Miangavy amin'ireo vahoaka fantatra fa mahantra asika, fantatra fa sahirana asika, aza vidimbola ny fasahiragnany fa raisy volany satria volantsika ihany, raisy ny fagnomezana ataony satria fagnomezana antsika ihany reo dia mifidiana e kandidany firaisan-kina tsisy agnavahana fa surtout eto amin'ny ivon'ny Madagasikara sy magnerana ny Madagasikara dia kandidany firaisan-kina zany no fiditsika vahoaka malagasy amin'ity indray mitoraky ity mba hampisy an'izay fagnarenana an'izay fiainantsika zay. Mila manova tantara isika ho ny fanazavana. Tsy misy fampandrosoana vanina raha tsy misy ny fitoniana ara-politika. Ho famaranana ny fitonana jadona mampahantra ny vahoaka, ho famerenana ny fanjakana tandalana, ho fanarenana any Madagasikara, ho fanavotana ny vahoaka malagasy ary ny lehibe indrindra dia ny famerenana ny Madagasikara ho an'ny malagasy. Ireo no tanjona sy vinantratrary ny kandidany firaisan-kina amin'izao tolona efa natomboka sy nitohizana izao. Ufaranana amin'ny tsy fifidianana solombavambahoaka ity ny raha tsy manjary mianjady amin'ny vahoaka malagasy ho ny kandida avy amin'ny vovonana firaisan-kina laharana faefatra ao amin'ny distrikana Tsimondrano Voangy Raharmanarivo Androany. Ny fananana maro anisy eny anivon'ny antemeram-pirenena no antoka voalohany antratrarina izay tanjony izay. Efa vonina hiatrika izany rahateo ary manana paikady hanavotana ny vahoaka ao amin'ny ity kandida ity. Iandy Miaratina sy Andry Rakotomalala.
ny tety ireo elankelan'ny trano rehetra atao itosy sy ny manodidina nanentana ny olona ifidy nampianatra ny fomba fanao amin'ny fividiana ny kandida voangirary manarivo larana faefatra amin'ny distrika na Tsimondrano androany fotoana lehibe ihany koa ny fankahitana tava sy ny fampiresahana tamin'ireo olona eny fotony kandida natolotry nantokontsika Madagasikara amin'ny vovonana firaisan-kiny voangirary manarivo miaraka amin'ny rado ramparaoeliny hita sy tsapa nandritra izany fa miandrandra fiovana ny vahoaka ety Tsimondrano. Manentana anareo mandana fidy anareo zao fitafitaka be atao amintsika zao manahoana daholo dia mandehana fidy nareo amin'ny 29 mai tany tsara ny olona dia io numéro 4 numéro an'ny firaisan-kina kandida tim natolotry ny tim ao anaty vonona firaisan-kina tanareo ohatran'izao eto zany eto no asiana x ohatran'izao jerena tsara leo fampanantenana pokaty leo fampantrana leo tsy fisinasa leo jiro sy rano tapaka lava ny vahoakana Tsimondrano tsy maintsy anova isika miaraka amin'ny kandida ny firaisan-kina tarin'ny voangirary manarivo larana faefatra ao anaty bileta tokana hoy ny fanentanana efa vonona avokoa ny paikady ho amin'izany ka mila ny fandraisana andraikitry ny tsiraray ny fahazona amin'ny maro anisy teny amin'ny antenimiram-pirenena no ahafana mandresy ny sakany zao andriamanitra miatra fivarotana fa zay dia tonga dia mandany ianao kitsorano tain'andriamanitra numéro 4 numéro atsika amin'ity dia manentana anareo mandehana fidy tsy voavidy volo tsy voavidy volo tsika mandehana fidy vao maraina mihitsy fa zao tsy mety amintsika zao fiainana zao hitatsika amin'ny fahasahiranana noana lafo be vary raha mba hisotro kafe tsika ohatrinona ny siramamy 990 sady miaina amin'ny délestage tsisy rano zany rehetrarehetra zany vokatry ny tsy fahaizan'ny mpitondra fanjakana mila mpitondra mahay tsika haitsika amin'ny manovan'izany mila fanovana goavantsika haitsika amin'ny manovan'izany rehefa maro anisy tsika eo amin'ny anteny meram-pirenena mila maro anisy tsika eo amin'ny anteny meram-pirenena mba hahafahantsika manova etano tsara daholo ny olona marina fa mahery foa matahama vonona savanina fa zao tsy vitako rery raha tsy eo nareo miaraka tsika miara amin'ny tolontsika tsy avelantsika maty momoka ny tolona nataontsika hatramin'izay ka hatramin'izao fa faranantsika izy amin'ity sa ahoana ozy nareo tsy mijanona atreo anefa fa mila mandray andraikitra ny olom-pirenena indrindra amin'ny fiarovana ny safidy aoriany fandatsaham-bato arovo tsara ny vatsika tsy vitany hoe mifidy fotsiny fa arovo ny vatsika makasitraka atsika ty ampody vony fampatokotsika tena nay tsy analabaraka ntsora valomanana raha nanao anay ho kandida izy tsika koa mifankalala tsara samy aty an-tanàna ka dia zao efany adidy mandehana fidy numéro firy la numéro 4 manana nitrakefa rehetra ny kandida ny firaisan-kina izay efa nahazo fankatoavana avy amin'ny foibe tokana ny tanjona ary tsy maintsy tratra dia ny anavotana ny vahoaka malagasy samirenana ny Madagasikara any malagasy fa mila ny rehetra mandray anjara amin'ny fifidianana ny fanarenana ny firenena izay latsaka anatin'ny fahantrana lalina tanteraka amin'izao ifampitantana amin'ny vahoaka hiarana tratra izay tanjona izay ny kandida ny firaisan-kina ao amin'ny boriboritany fahadimy larana fahatelo fetra Rahalambozafimbololona Iando Miaratsina sy Manora Andriamalala no mitatitra izay vaovao izay anangana firenena vanina isika hiaraka narina ny firenena hoy ny kandida firaisan-kina amin'ny boriboritany fahadimy larana fahatelo fetra Rahalambozafimbololona androany nandritra ny fidinana ifotony nataony ny firaisan-kina ny fanantenana ny firaisan-kina ny hery mila ny olom-pirenena rehetra andraikitra ny fanavotan'ny pirenena tsy andra-rakilom-biando ny kandida fetra Rahalambozafimbololona miaraka amin'ny girivo Randrianarisoa lihitra faharoa fa manana ny paikady rehetra hitondrana ny feon'ny vahoaka sy ampandrosoana ny tanàna hoy ny fanazavana anaty anareo zay any azonay ambara ho arentsika miaraka firenena bebe apitao amreo dia zay koa manantena anareo raha misy mameme zavatra vatitindreo fisika fameno hoe raha etsy roa etsy telo etsy vola vahoaka reny ny apahany any nomeny dia ny apahany betsaka no mitapanareo dia mangoerana
tenareo ampanatenareo ka raisy ninino omeno raisy io fa rehefa tonga anatiny efitamponao misy nareo fatanareo hoe tina rotako de arotra efa tsisy mahitanareo va arotra iaho a federevo leo avotaramakitsika pirina numéro mitoy ny fidinana ifotony ataon'ny kandidalarana fahatelo amin'ny boriboritany fadimy fetra raha lamozafy milolona eny amin'ireo fokotany mandrafitra ity boriboritany ity fampafantarana ny vahoaka amin'ny mahazava-dehibe ny fifidianana fa nentanana ny olom-pirenena ndre anjara amin'ny fifidianana ka andro tsabato ny firaisan-kina indrindra ny fanentanana ny olom-pirenena iaro ny safidiny ho tanjona fajantsika tanteraka eo izay vavao makasika ny politika sy ny fampielezakevitra izay fahitra amin'ny vavao makasika ny tontolo iainana indray isika eo ampitadiavana ny vahaolana merenana ireo biby arovana sy ireo biby ahina ho lantamingana avy eto Madagasikara tafaporitsaka tany ivelany ny tompon'andraikitra amin'izao fotoana izao ho ny profesora Jona Ratsimbazafy azo tsara ho izy ny mamantatra ny avian'ireo biby ireo amin'ny alalan'ny singa manokana ataon'ireo teknisianina na izany aza dia mila izerena vahaolana aingana sy maharitra andresaka fanondranana antsokosoko fa sady manala baraka ny firenena no ihany koa manimba tanteraka ny sehatry ny fizahantany fanady adiny ando miaratina sy andry Rakoto Malala tsy vao izao no isina biby arovana sy ahina olany tamingana ny voaka avy eto Madagasikara ka tratra tany amina firenekafa tsy ho foana mihitsy io tranga io raha tsy tratra ireo trondro vaventy sy tambazotra tomponantoka amin'ny raharaha tahaka izao baranahany ny faditseranana ka manamora ny famoahana ireo arena eto amintsika tsy tokony ho vita mora foana ny toetra-javatra tahaka izao hoy profesora Jona Ratsimbazafy filohan'ny GERP fa verika any matory ny zavatra ny tafavoaka misy tambazotra ao izy ny ao anatin'ilay tambazotra voalaza moa hoe olona efatra no efa tratra amin'izao fotoan'izao dia tian'ireo olona efatra ireo ihany ve tsisy olon-drevy ao anatiny eo tsisy grobonevy ao anatiny eo any le izy fa tsirara eo le bata entana kely ery zany no samborinao na le olona kely chauffeur ery zany no samborinao a raha izany foana zany no ataonao dia manjary tsisy vokany io tsisy vokany io fa hitoy foana io a fa le tena fototra mihitsy a zay zany no ezahana ary angatahana fiara-miasa amintsika vahoaka hoe zay mahafantatra teneno izahay a satria izany mahafantatra za tsy manendrikendrika eto mety misy mpitandro filaminana ihany koa ny tafiditra ao anatiny io zavatra io ny olona jamba ny vola ny alika jamba ny taolana dia rehefa mahazo vola dia tsy miteny a dia reny mpitandro filaminana reny koa izy mpitandro filaminana tao anatiny satria tamin'ny sokatra mivoaka efa ela be zany a rehefa nijerefa eo misy caméra ihany eo avatao fa rehefa tonga teo amin'le toerana hoe ajanony eo fa tokony iny olona iny zany zao tokony hitan'le izy a tapitapoka teo dia hoe tsy hita hono le film nanjavona hono le film na fienina zany ny fahafantarana zany satria efa tambazotra le izy ka zany zavatra zany a mila resahana ary mila tompona andraikitra tena hoe manao ny asany a fa rehefa ohatra ka re tompona andraikitra indray tsy manao ny asany ka rehefa tonga amin'ny douane ka tsy tenentsika le izy ka afaka mivoaka raha atao amin'ny aéroport ny vato ny voandry iny a dia mametram-panontaniana fa tsy tokony hisy mpiala-maina ao a mandringa ry tsy miatraraka ny tokony ho izy ny lalàna eto Madagasikara ka mampahazovana ny fanondranana antsokosoko ireo arena voajanahary malagasy hoy ny fanazavana ny olana eto Madagasikara ny lalàna ny tena enjany zany coap zany tena enjany zany lalàna ny coap zany satria tonga hatrany amin'ny 10 milliard ariary ny sazy migadra hatramin'ny 20 taona hatramin'ny maizina fa inona ny olana nisy olana mono varika zao tany Maroantsetra tratrambody io mivarika anankifito tamin'ny heritaona fangany atrakory sazy heritaona sursi lamandy symbolique zany mono lalàna eto Madagasikara ka misy le lalàna fa tsy ampiarina mitovy any tsy misy ihany zany azo atao tsara hoy ny ity manam-pahaizana manokana momba ny gidro ity ny mamantatra ny fiavian'ireo biby amin'ny alalan'ny fikaroana samihafa azo ampiarina hoe rehefa tonga eto ireo biby ireo a ahoana ny akana échantillon anaovana étude génétique amantarana ny toerana voany a dia ny tena mpampianatra amin'ny médecine dia hijery an'ireo vétérinaire malagasy iara-iasa amin'ireo vétérinaire vahiny a amantarana zany a sy iarovana an'le biby aloha ny toerana ametrahana azy efa nieritreretina dolodolo zany a eo zany ny lafiny teknika ny lafiny politika fiarovana antsaratsika menakafy iny a fanjakana manana andraikitra lehibe a fa aza sombaina ny tourisme eto Madagasikara efa misy andraika ny lehibe mihitsy amin'ny fizahantany eto amintsika zao a ary ny olona tsy ho avy eto raha mbola izao zavatra ao mitoy mivoatra trany ny raharaha mahakasika ireo sokatra sy varika tratra tany Thaïlande amin'izao fotoana izao raha ny fanamafisana nataon'ny profesora Jona Ratsimbazafy eo andalam-pitadiavana vahaolana amerenana ireo biby ny tompony andraikitra amin'izao
tsy maintsy fantatra ny toerana sy ny mahakasika ny fandraisana an-tanana azy ireo mialohan'ny atongavana eto Madagasikara no ireo biby ireo efa manana rarotsaina. Mitaka fandraisana ndraikitra avy amin'ny olom-pirenena rehetra ihany koa ny famongorana ireo tambazotra tomponantoka amin'ny raharaha fanondranana tsokosoko manomboka amin'ny fanangonana ny fitaterana sy ny fiondranana. Fa maro loatra ireo misandoka ny asa fitsaboana eto amintsika raha ny zava-misy amin'izao no jerena sy nianatra akory momba ny fitsaboana kanefa manao izany azy izany. Mirongatra ihany koa ny fivarotam-panafody any amin'ny toerana tsy voatokana ho amin'izay. Ampidozana efa izany raha tsy misy ny fandraisana andraikitra ka izay indrindra no antom-pijoroany ho lavitry ny fahasalamana ho ny ho lavitry ny mpitsabo raha ny tafa tamin'ny mpanao gazety teny Nansana androany. Zavandray mahefa sy mbola avatsara no mitatitra izay vaovao izay. Tao ireo mpikambana ao anatin'ny lavitry ny fahasalamana izay mivondrona ao anaty vovonana iray. Mirongatra tatoato ny endrika fisandohana amin'ny asa fitsaboana ho ny lavitra. Ohatra amin'izany, eo ireo olona tsy nianatra akory ny momba ny fitsaboana kanefa miseho manao izany asa izany ankehitriny. Eo ihany koa ny fivarovarotam-poana ny fanafody eny rehetra eny amin'ireo toerana tsy voatokana ao amin'izany atony ny tsena kely sy ny varomaizina ny anaty tambazotra sosialy any. Ena zany ny olona manao totoa amin'ny fahasalamana mba tsisy hoe za tsy nianatra an'ity nefa za mahay mitsabo an'ity, mba tsisy amin'ny fanafody totoa amin'arany, mba tsisy koa ireny varobarotra any amin'ny tambazotra sy ny tariny ireny. Fanafody misy lalàna mametraka azy, fanamboarana fanafody zany efa misy fomba fanaovana azy fa tsy hoe za mahay manao an'ity dia ataoko ity ny zavatra mba tsy voafitaka zany ny vahoaka ao anatin'ny fitsaboana. Ankoatra izay, nilaza ny olavitry ny fahasalamana fa tsy ratsy akory ny fitsaboana nentim-paharazana fa ny fomba nitondrana azy taty aoriana misy no lasa nivoana amin'ny tsy tokony ho izy. Tsy nentim-paharazana akory no tsy mety fa le taty aoriana tsy haiko hoe ahoana moa natonga an'ireny hoe nentim-paharazana zany lasa nisy flacon dia nisy zavatra ohatrany tsy dia izay loatra angamba le nentim-paharazana tena nentim-paharazana zany. Nentim-paharazana tsy nisy mivarotra amina zavatra fa conditionné reny mihitsy. Ny olavitry ny mpitsabo, ny olavitry ny farmasianina, ny olavitry ny mpitsabo ny ativava, ny olavitry ny mpitsabo biby, ny olavitry ny mpapivelona, ny olavitry ny psikologa. Ireo no mivondrona ao anatin'ny vovona ny olavitry ny fahasalamana. Ankalaza ny andro ny olavitra amsahana ny fahasalamana izy ireo, ny 4 ny 5 ary ny 4 ny volana may ho avy izao any Mahajanga. Fa masarika olona maro amin'izao ny resaka fandokom-bolo. Mila mitandrina nefa no rehetra noho izany mety teradoza ho an'ny fahasalamana satria ahitana akora simika ao anatin'izay lokom-bolo izay. Vola tsy toko tsy foroana ihany koa no lany raha hanala lokom-bolo ny olona iray. Fa nadiadina eo amin'ny sariny Manoa Randre Malala. Tafakatratra amin'ny tapitrisa ariary ny sara ny fandokom-bolo eto amintsika. Raha manomboka amin'ny 10 ariary zany eny amin'ireo olona sy toerana matianina no mikirakira azy. Betsaka raha teo ireo mivelona sy misehatra amin'ny fandokom-bolo eto Madagasikara saingy mila fifehezana zany indrindra ny fanesorana lokom-bolo no ny fampiasana akora simika ary eo no tena atahorana. Surtout ny décoloration moa zany no tena chimique mampatahotra indrindra satria misy fandraisany amin'ny mélanine ao anatin'ny volo, ny processus ao amin'ny décoloration dia iny décoloration iny miéclaircir ny volo ary mety hanapaka ny volo raha tsy mahay ny technicien manao azy. Mbola vola be lavitra no ireo voalaza ireo ny sara ny fanasitranana volo simba no ny fampiasana lokom-bolo tsy mifanaraka aminy. Tsy maintsy mandalo fizana manokana mantsy ny volo vao afaka lokoina no ny akora simika ampiasaina. Satria ny manavitra volo simba lafo be nohon'ny mikarakara azy normal. Misy risque foana ny fandokoam-bolo satria chimique le izy misy processus lava be atao ao vao tonga am'le coloration tadiavina dia ny zavatra tokony ho fantatry le client hoe ny volony hoe manahoana ny tahany volony, inona daholo ny zavatra nataony teo, iny nefa tsisy afaka mahavoavahana iny raha tsy manantona an'le tena professionnel izy ahafahana manao diagnostika. Fa efa voninao ihany koa ny sary mahakasika ny fampielezan-kevitry ny vovonana firaisan-kina any amin'ny distrika ny Moramanga izay natrehany birao mpiara-mitantana ny vovonana firaisan-kina izay nahitana ny filoha mpiara-mitantana ny filoha Marika Ravalomanana, Rivo Rakotovao, Parena Auguste ary Albon Rakoto Arso. Any an-toerana moa ny mpanao gazety Yasina Andre Malala sy Mathieu Prince mitatitra izay vaovao izay.
nandresiny antokotiky Madagasikara tamin'ny fifidianana be ny tanàna teto Moramanga saingy nininy mpitondra noresena na dia efa niakatra tena nivon'ny fitsarana misana ny ady amin'ny fanjakana aza ny raharaha amin'ity fifidianana sy nomba vamoaka ity nanao tambabe amin'ny alalan'ny firaisankina hitambara ny antokotim HVM prositeny tsara tafona ary APM anambatra ny heriny efa hita avokoa ny teti-dratsy ny sasany ka tsy lefitra intsony ny kandida ny firaisankina ao Moramanga zao firaisankina ny resaka ary zay mitsy mipetraka eto président isany tsy mba ty tena zay tao anatin'ny firaisankina fa ny lista voalohany dia namena ny tim dokotera Yandry ny lista faharoa dia namena HVM Mese Penja ary ny lista fahatelo sy fahaefatra dia namena ny siteny Mese Edwin sy Mese Yandry vetreo izy firaisankina tanteraka ny tanjona dia zao mila mahazo député tsika na farafaratsy ny ray fa medaladala eo fa ataotsika roa iranga inona ny tetika zao fotsiny tetika ataovy tsara ny entinareo Moramanga atao amin'olona le tsy mifidy reny hifidy maximum fa raha efa écrasé io tsisy vataozangalarina tsony ataovy tsara tena tonga avy mifidy daholona na mifitolona ary voatapitra ny fifidianana ataovy eto Moramanga fa izay anao ny any ambanivohitra zay naresatsika tamin'ny 2018 efa hitanay fitsafitsy efa hitanay fitsafitsy tsy miverina amin'ity 2024 ty tsony zany mahereza daholy mitanjona dia hoe firaisankina mitondra ny malagasy mitondra ny eritreritry ny vahoaka majinika tsy ho député firaisankina mandresy dokotera Yandry tompoko lasy tompoko vavy dia tsy ho député mikombom-bava na mpanangatanana fotsiny ihany fa député mandinika ny masoan'ny vahoaka sy député mandinika ny masoan'ny tanindrazantsika iraisany rehefa tsara ny ataony zareo d'accord fa raha voaratsy ny ataony zareo tsy manaiky mihitsy ka ozy hoe tongava manotraka ny numéro 3 dokotera Yandry lista amin'ny firaisankina amin'ny 20 May ho avy zao tsara tompola makasiraka tompobavy raha te hiova ny fiainanao sy ny aty volaninao dia nivaton'ny firaisankina no arotsay hoy Paraina Auguste izy io tsy vitany le miorakoraka ny kandidatsika fotsiny na miorakoraka ny dada fa mila mandeha mandasa bato sika rehetra mitandremanareo fa mandeha le fanala bato zao any Tamatavy zao fa tratry alay karapanondro atao photocopie mody hoe alomegny zavatry manao sonia efa manao sonia liste électorale ka mitandrema asika eto Moramanga amin'izany zavatra zany satria sy satsony tokony andrahoan'io mpitondra io raha salatra alabato ary maro ny sisikanao tany satria angala bato satria izao référendum ty misafidy anareo tianareo ve le fizaliagny zao sa mba hiova amizay koa sikaka de azarinareo mifidy raha te hiova raha mba te hiova de aty amin'ny firaisankina eo zao de mandeha ny eritreritry satria raha mandeha ato aminareo ato andasy beto de misy le sifaka lemurienne avarika regny koa zao de fa lasa io koa trafika efa sy vitane volamena sony trafika atao am'ty fitondrany ty le volamena makany Dubai fa lasa niditra amin'ny lemurien misifaka lasa miditra misokatra amin'ny tortue zany vegny zavatra hoe olanignina reterenensika ka mieritsereta sara nareo aza misalasala mandany député toa hoe manao podroa sika le tsy vitany hoe hifidy fotsiny ihany isika fa mila miaro ny vatona rotsaka hoy kosa Sairivo Rakoto Vao Flou National ny antoko HVM ka tsotra ny teny efa navela nalalaka nandritry ny 5 taona 9 taona zao fitondrany zao de zao ny afarany Madagasikara zay ny natonga atsika amijoro zay ny natonga atsika andatsaka kandida mba hisinny fanoerana mba tsy ho any amin'ny didy jadona sy ho any amin'ny fahaverezana ny firenentsika
zay ny mahatonga antsika samy joro ao anatin'ny firaisan-kina tsy moramora io a zay ny lazainy président teo mila atsika rehetrarehetra tsy vitanay rery io tsy vitan'izy telo ny rahalahy fa miantso anareo ifanome tandrana ary ny voalohany am'izay a de mifahatongavatsika mandatsabato mifity ary rehefa mifity tsika arovy ny vatotsika de efa fantatra le fomba ratsy napotika Madagasikara fa tsy hoe vavy mifidy de vita ka ianareo candidat tarito ny olona ifidy a tarito ny olona irahina iaro ny vato satria fa ifanamena ny vahoaka io a fanajana ny demokrasia de tsy maintsy ajaina ny savidiny tsirairay ka raha fifidy any tsika re olona mbola iaina am'izao foana ave tsika tena ilaina ny fandehanana mifidy amin'ny 20 Meo avy zao satria mbola toy ny tolona tamin'ny taona 2014 ity fifidianana solombavambahoaka ho avy ity noho ny filoham-pirenena malagasy mizaka zom-pirenena frantsay ka naveriny zom-pirenena maha-malagasy azy nefa ny eken'ny fitsarana avo momba lalam-panorenana ny firotsahako fidiny mbola nisy tolona tsy vita teto a taorina ny fifidianana filoham-pirenena tamin'ny 16 novambra filoham-pirenena amin'ny Madagasikara filoham-pirenena malagasy no nividina tamin'ny fotoan'io kanefa dia fantatsika ny zava-mitranga tsy malagasy le filoham-pirenena ambarako zany amin'ny fomba ofisialy niza mandahany zany de zay ny zava-misy alokan'io zany de izao ho avy tia ny fifidianana solombavambahoaka izay mahatonga ny firaisan-kina mijoro eto amin'izao fotoana zao a ka dia vonona hitolona amin'izany fantatranga ny fantatsika fa io député io a numéro hitondra fanovana mahery vaika eto Madagasikara ny vovonana firaisan-kina ho kosa i Marc Ravalomanana filoam-piara-mitantana ny firaisan-kina miantso ny vahoaka malagasy indrindra fa ny ao Moramanga ihany koa i Marc Ravalomanana mba hanao safidy tompon'andraikitra inona ny ilatsika nreto candidat vaovao reto satria nova zavatra ireo tena efa leo ny fandrobanitsika leo ny fandravana ary tena leo ny adalana leo a ny fandrombana leo a ny fandravana ary leo a ny adalana zay de hitondra fanovana ary tsika hitondra fanovantsika tsy maovan'io tsika raha tsy manana olona vaovao afaka mijery tsara afaka mijery marary afaka zay député voafantany ndeo ny ato ka de zao a numéro 3 numéro 1 efa hainareo le izy efa hainareo le izy ty marina tsy efa hainareo zosy adidy a ny mifidy tongava maro mifidy a ny candidat firaisan-kina no fidina azareo numéro 3 docteur Ayandro distrika mamokatra ny Moramanga ary fantatra tsara ny olona mahazo ny olona mahazo ny tatsah koa manentana anareo izahay a manova safidy tompon'andraikitra raha vao tonga eo izy teo izy niteny hoe malala tsara vahoaka eto na fanavo mihitsy izy mafantatra tsara ny tatsah ny any ambanivohatra noho izany zany a zay teniny zay nandrasako vao nanao an'le kabary aho malala tsara ny tokony ataony zany izy vahoaka malala ny priorité izy zany inona ny asan'ny député ny asan'ny député ny andraikiny de zao manao mamolavola volam-panjakana izy amin'ny antemera-pirenena faharoa mampandany ny lalàna zay atolotra ho azy ary fahatelo manara-maso ny asan'ny gouvernement aiky tsy enjery io satria tao a dia be namakivaky ny tanàna mono nentiny candidat larana fahatelo ao Moramanga tarihany docteur Andry sy ireo prime ministre aminy notrony ireo filohana antoko mandrafitra ny firaisan-kina na de andro fiasana aza ny andro androany de tome folona Moramanga resy lahatra amin'ny firaisan-kina
eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena kosa indray nanao diabe naneraka ny tanàna ny Malmö any Suède nilanja sainam-pirenena palestiniana ireo mpanao fihetsiketsehana suédois niazo ny kianja manatantara ao afovoan-tanàna nanohitra ny fandraisana anjaran'i Israel amin'ny fifaninanakira Eurovision atao amin'ny kontinanta Europeana ireto mpanao fihetsiketsehana ireto. Fanadidina. Omaly alakamisy mpanao fihetsiketsehana Anarivo nanohana amin'ny palestiniana no nidina an-dalambe tao amin'ny tanàna misy ny seranatsambo Suède. Nanohitra ny fandraisan'i Israely anjara tamin'ny fifaninanakira Eurovision atao amin'ny kontinanta Europeana. Nanofahofa saina palestiniana maitso, fotsy ary mena namakivaky ny tanàna Malmö any Suède izy ireo. Niantsoantso fa fanjakana mpampiorory Israely. Nandrehitra bomba setroka tamin'ny loko palestiniana koa ireo mpanao fihetsiketsehana nandritra ny famorim-bahoaka ary ny tabataba nanakihana ny Israely sy ny antso fampisaharana ady. Ankilan'izay dia olona manodidina ny 100 ny tonga nanohana ny Israely, nitondra saina Israeliana nandritra ilay fifaninanana. Maro tamin'ireo mpanao fihetsiketsehana no nanambara fa tsy tokony nandray anjara tamin'ity fifaninanakira Eurovision atao amin'ny kontinanta Europeana ity Israely noho ny fisian'ny ady amoizana aina maro any toerana. Nilaza trano izy ireo fa niady teo amin'ny Israely sy Hamas nafatesana palestiniana efa ho 5,3 alina dia nitondra fanafitohana ho an'ireo mpandray anjara tamin'ny Eurovision tao Malmö. Na dia teo aza nefa ny fihetsiketsehana tafiakatra midingana famaranana izay ataon'ny asabotsy ariva izao Eden Golan, mpihira Israeliana ny solotenan'i Israely. Ny fandaharana Global News sy ahoana marina no arahanao ao aorianan'izao fampahalalam-baovao izao. Makasitraka anao niaraka aminay hatramin'ny farany, mamy fotoananao ny tenako amin'ny rampitso indray. Veloma tompoko.